raha ny fampitam-baovao izay voaray farany moa dia nisy ny fampiatsoana nataon'ny préfecture n'Antananarivo renivohitra, ny PD sy ny commune n'Antananarivo renivohitra Amperinasa sy Ramatola Laura Valomanana izay ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra vaovao. Fantatrary fa alohan'ny alakamisy ho avy izao farafahatara no anatanterana ny famindram-pahefana eo amin'ny Roatonta. Izay ny mahakasika ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Fa hiditra kosintsika eny amin'ny lapan'ny Antenimera eny Tsimbazaza. Anisan'ny raharaha mafana eo anivon'ny Antenimera-pirenena ny raharaha Marany Arisy. Androany dia nanamafy ny solombavambahoaka Nakazoabo fa tsy voahaja ny zo mahasolombavambahoaka azy ary misy ambadika politika ny faninjihana sy ny fanagiazana ny ombony. Misy ambadika politika io. Voalohany voalohany aloha zany tsy nagnaraka procédure normale zany parlementaire en exercice. Na miteny igny sembogamy hoe kamanane tsy voasambotra azay ne hanao ankiteny mara. Non, tsy mitombony zany. Vakinao ny tranoko amon absence na dia misy taratasy baka amin'ny tribunal azy. Giazinao omboko amon absence. Dia rehefa avy eo amin'izay zany tsy voapirofonao akory ny mahampangalatra ny mara dia rasanao. Tsy feno fepetra rehetra eo amin'ny fanaovana confrontation, rasanao nomboka rehetra dia efa lany izay zao. Ambadika politique hoe pour me faire taire. Et rehefa ilahy zany tsy tao azo zao dia mankino lahy. Fa raha mbola mitonatonan eo dia amafimafy connu nataonay. Zay mambadika politika azy, misy ambadika politika io zany. Faharoa zao rehefa tafiditra teo tanàna koa zany miaramila nanomboka tamin'ny le 9 jusqu'à miresaka zao dia tsy nisy ny mouvement nataony miaramila rehefa niataka ny akaiky zareo. Fa à partir du moment totona tagna amiko hoe tamin'ny 9 septembre jusqu'à amin'izao fotoana zao zany tsy nisy ny mouvement ataony miaramila raha tsy tamin'ny tamin'ny sabotsy sa tamin'ny zoma 25 izy igny l'hélicoptère nitifirina dahalo dia ny roandreo zany tanàna ny ampisoa io ary tena kila freta arava le tanàna asika misaky zao. Izy io ihany gn'action nataony farany tamin'io. Indraiky nefa ny mariny nitifiriny dahalo tokoa le hélicoptère mariny fa tsy vao tamin'ny réservoir fa tsy fa à 10 kilomètre amin'ny Kazoba nge hoe tanàna ampisoa io. Donc zany agnaminy tonga dia nandialement tonga dia nipetraka Kazoba. Fa raha tagny amina 25 km à 30 io tonga dia nipotika io. Fa une fois voakasika l'hélicoptère dia nipetraka malaky Kazoba io satria zavatra tanàna eo à 10 km andrefany Kazoaba zany io ampisoa io. Dia izy de grand matin igny am'izay zareo zany dia midorany daholo tanàna manontolo rava zany tanàna ampisoa tsika miraiky zao. Na ino fanazavana zany ambadika politika zany tena anatiny amin'io.